Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifanarano era-banantsika tratry alatsinainy fa 5 ny volana May ity. Fanomerahabantsika manokana rehefa tratry ny Pentekosta izay soratsika n'Andriamanitra omaly no ny ahatserovana ny nanomezan'ny tompony fanahiny sy nanirahiny ho Andriamanitra mitoetra amintsika. Miarahabantsika isa-tokantrano sy ambatan'olona ny fanahiny tompony apaharitra ny fanorantenantsika ao amin'ny mandrakariva. Ity alatsinainy ny Pentekosta ity ary dia ny filazan-tsaramasina araka ny Jaona no mofinaina riavana voalahatra ho antsika. Jaona 2:20, Jaona 2:20 dia ny 1:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo, tahaka nanirahan'ny ihany ho anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza any izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy: raisoa ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely zany, ary na aniza kosa no tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Jaona ravako malala dia mitantara ny Pentekosta. Amin'ny Jaona ny Pentekosta dia nanomezana ny fanamasina zany, dia taoriana nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Jaona dia manazava hoe andao anareo aho Jesosy ka aniraka ny mpananatra ao aty aminareo. Ary dia rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, hoy ny fitantaran'ny Jaona dia avy hatrany dia niteny tamin'ny mpianana izy manao hoe raisoa ny fanahy masina. Jaona zany eto dia mampifamatotra akaiky ny Pasika sy ny Pentekosta. Marina loatra fa amin'ny fitantarany Lioka amin'ny asan'ny apôstôly zany dia 50 andro aty aorianan'ny Pasika dia mena ny fanahy masina. Fa i Jaona kosa milaza fa taorianan'ny Pasika dia mena ny fanahy masina. Zava-dehibe ny avakirahay fandraisana ny fanahy masina. Zava-dehibe na ny fitantaran'ny Lioka ny fanahy masina na ny fitantaran'ny Jaona ny fanahy masina dia samy zava-dehibe amin'ny fanatanterahan'ny olona ny asa izay ampanaovin'Andriamanitra azy. Amin'ity mofinaina itoeram-pitantanantsika ity ary 9:20 ka 7:20 dia azontsika iresahana miram-panontaniana amina hoe ahoana moa no ataontsika mba ahavitantsika ny asa fanompoana izay anirahan'ny tompo antsika ity. Ny soratra masina mantsy dia resy lahatra fa tsy dia hoe tonga ho azy akory ny antson'Andriamanitra fa ny fanompoan'Andriamanitra fa antson'Andriamanitra no mahatonga antsika afaka manatanteraka ny asa fanompoana. Antson'Andriamanitra io. Tsy misy olona mahay manatona an'Andriamanitra, tsy misy olona manira tena amin'ny antson'Andriamanitra raha tsy Andriamanitra maniraka azy. Dia eo ary no mipetraka ny olana. Inona ny fitaovana? Ahoana no atao? Inona ny miandry antsika mba ahavitantsika ity asan'Andriamanitra izay nitson'Andriamanitra antsika ity? Satria amintsika fiangonana dia ny tsirairay avy ao anatin'ny fiangonana dia samy manana asa tandrify azy. Tsy voatery ao anatin'ny fiangonana akory io, fa amin'ny fijoana vavolombelona, eny andavanandro, amin'ny tokantrano, amin'ny fiarahamonina, any an-tsekoly, eny an-dakilasy, eny am-pianarana, eny am-piasana, eny amin'ny toerana maro samihafa izay misy antsika dia anirahan'ny tompo antsika ho vavolombelona. Zay mitonga an'i Jesosy niteny ho vavolombeloko ianareo. Ary vavolombelona isika, ahoana ary no ataontsika mba ahavitana an'ilay asa? Ny fanontaniana mipetraka ara dia izao kokoa: ahoana nataon'Andriamanitra mba ahavitantsika ny fanompoana azy? Satria Andriamanitra nanao dingana meloa mba ahavitantsika ny fanompoan'Andriamanitra, fa tsy itsika nanao dingana meloa ahavitantsika ny fanompoan'Andriamanitra. Mba tsy ilazana hoe ny herintsika no ahavitantsika ny fanompoan'Andriamanitra dia Andriamanitra nanao dingana meloa. Ary raha mametraka ny fanontaniana ary zany tsika manao hoe ahoana nataon'Andriamanitra mba ahavitantsika nyity asa fanompoana ity, dia mazava amin'ity Jaona 1:7 ity. Voalohany indrindra dia izao: Andriamanitra dia mampanantena antsika fa ity asa fanompoana ity dia asa fanompoana tao anatin'ny fiadanana sy ny filaminan-tsaina. Hoy Jaona:
Aroa Jesosy tamin'ny mpianany fiedanana ho anareo. Ho indray izy ho ijaona. Zany hoe efa niteny fiedanana tamin'ny mpianatra Jesosy. Niteny zany izy. Fonijangana tamin'ny maty, teny zany. Isaky ny fampiarahaba amin'ny mpianatra, tsaroantsika manokana ary ny krismasy, ny tononona ny fiadanana. Fa hoy Jaona manao hoe mbola niteny indray Jesosy talohan'ny Pentekôsta fiadanana. Manantitrantitra zany eto Jesosy hoe ho aminareo indray anie le fiadanana. Le fiadanana zay very tany Edena. Le fiadanana zay very tao anatin'ny fialan'ny olona tamin'Andriamanitra dia tononony Jesosy indray hoe fiadanana. Miavako ny fanomponan'Andriamanitra de tanterahina ao anatin'ny fiadanana. Tanterahana ao anatin'ny fifaliana. Izay nataon'Andriamanitra ho antsika ary mba hahafahantsika manatanteraka ny asa fanompona dia omen'Andriamanitra antsika, tononon'Andriamanitra amintsika ny fiadanana. Tsaroantsika tsara ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Lio karaha naniraka ireo 70 lahy izy na 80 mirahalahy ny tenenana manao hoe am'izay tokantrano idiranareo, am'izay varavarana mampandroso anareo de tonony ao ny fiadanana. Ary tsy eto ihany Jesosy no niteneny zany any amin'ny 7:20 fiadanako no avelako anareo. Le havako ity asa fanompona ity asa fanoratena maha kristianina ity, asa mpanantenain'ny tompo fiadanana. Tsy milaza akory zany hoe tsy misy zavatsarotra, tsy milaza akory zany hoe tsy misy fizan-toetra, tsy milaza akory zany hoe tsy misy zava-manahirana, fa izao ny totaly be ny ampanantenain'ny tompontsika de fiadanana. Andray mahatonga ilay lehilahy anankiray antsoiny hoe Polikarpa. Polikarpa izay rehefa tratra tamin'ny maha kristianina azy izy, izay kristianina tany amin'ny taonjato voalohany, dia rehefa nosamborony miaramila romanina izy de efa antitra de antitra be izy. Dia zao ny tenenin'ireo miaramila romanina taminy araky ny lovatsofina teo hoe i Polikarpa zay mpianatra Jauna apôstôly, dia tenenindreo miaramila romanina manao hoe ianao ngia Polikarpa efa lehilahy lehibe, manahirana mbola hamononao indray, manahoana mbola mampijaly anao indray, mitenena re fivadiana fotsiny hoe zatsy kristianina, zatsy mingosy rery Polikarpa. De zao mivaly tenin'ny Polikarpa manao hoe mbola tsy nanisy ratsy Andriamanitra, mbola tsy nanisy ratsy a Jesosy, fiadanana no nomeny ahy, no zany tsy afaka hivadika amin' Jesosy. De afako malala amin'ity fotoanan'ny alatsinain'ny Pentekôsta ity, tononona aminao ny fiadanana mba hahafahanao manatanteraka ny asa fanompona, mampanantena fiadanana ny tompo, mampanantena fifaliana ny tompo ho an'izay rehetra mpanompon'Andriamanitra nandreny antsony. Fa ny faharoa zay asehon'ny tompo de zao tiany tompo koa isika azo antoka ny mahampanompony atsika. Fantatra inge hatrany amin'ny Jaona 2 fa ny tompony miantso hoe tsaroantsika tsara ny antson'ny tompo an'ny Natanaela, ny antson'ny tompo an'ny Filipo, ny antson'ny tompo ny apôstôly isan-karazany. Fa mbola averiny Jesosy indray eto manao hoe tahaka ny nanirahany ray ahy no anirahako anareo kosa. Tiany tompo azontsika antoka vaovao antso isika. Raha mantsy ny fanaon'ny zao tontolo zao, fanaon'ilay ratsy, ny mampisalasala antsika ao anatin'ny fiantsoana. Ianao ve de tena voantso marina, ianao ve de tena mpanompon'Andriamanitra, ianao ve de tena kristianina, ianao ve de dekona, ianao ve de mpianatra, ianao ve de katekista, ianao ve de zao jeryary ianao zao. Misy fiampangana ataon'ilay ratsy tahaka zany. Na amin'ny alalan'ny tenin'ny olona zay hipetrany eo am-bavan'ny olona mba hahatonga ny olona hahakivy anao hemotro, na amin'ny alalan'izay mety bitsika manginy atao anatin'ny feo amin'ny fieritreretanao hoe hiampanganao tahaka ny hampangana. Any Jesosy ny teneny meny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, ampisalasala iny. Satria ny asan'ilay ratsy de zao mampisalasala antsika, mahatonga antsika tsy mahazo antoka ny fitiavan'Andriamanitra. Ary dia eto dia tiany tompo ho azontsika antoka fa izy ny maniraka, izy no miasa. Miavako ahoana ny faharoa hoentsika mahatanteraka ny asa fanompona omen'ny tompo antsika, mila mahazo antoka itsika. Tiany tompo azo antoka itsika fa tsy kisendrasendra maha kristianina, fa izy no miantso. De amafisiny eto manao hoe zany maniraka anareo tahaka ny nanirahany ray ahy. Zay ny faharoa ry havako. Fa ny fahatelo de ny zava-dehibe indrindra de zao manome aina vaovao Andriamanitra, mahatonga antsika olom-baovao izy,
tsy vitatsika amin'ny asa maha olombelona mpanota ny asan'Andriamanitra. Paoly any de mampita manokana ny hoe misy ny olona taloha sy ny olona vaovao. Misy lay adama ela zany hoe lay adama ny nofo lay adama niainga tamin'ny tany hoy ny filazan'ny teolojian'ny Paoly sy ny epistolany Hebreo. Ary dia i olona mpanota io tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra Paoly. Ny nofo manohitra ny fanahy. Tsy afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenantsika isika satria ny nofo de efa namidy ho andevo ny fahotana. Romanina 9:9. Inona nataon'Andriamanitra ary mba hatonga atsika ity nofontsika ity, ty vatantsika ity tsy mibaiko antsika intsony, fa ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra no mibaiko antsika ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra. Dia hoy ny filazan'ny Jaona azy, tena nisy fofinaina ka ny teny hoe raiso ny fanahy masina. De avako fofinaina. Genesis 2:2-7. Ary Andriamanitra de nanisy fofinaina, fofotany nanaovan'Andriamanitra ny olona ary nasiany fofinaina dia tonga olombelona izy. Eto zany Jesosy de manao fahariana vaovao. Ny olona zay tiany ny tompo havita ny asa fanompo, ny olona iray ny tompo de zao efa nohavaozo ny tompo. Tamin'ny rano tao amin'ny azy fijaliana tonga olom-baovao. Hay ity asan'Andriamanitra ity asa fanompoana ity maha kristianina ity maha fiangonana ity de asa zay ataon'ny olom-baovao. Ary olom-baovao tsy manavao tena fa nohavaozan'ny Kristy. Omen'ny tompo herim-panahy, aim-panahy, toe-tsaina, fiainana vaovao. Ny filazan'ny Jaona azy nasiana fofinaina. Inona ndika zany? Fiainana vaovao, fisina vaovao, fanolora-tena vaovao. Fahatelo zay ravako malala. Inona nataon'Andriamanitra nahavitatsika ny asa fanompoana? Mampanantena fiadanana izy. Mampahazo antoka ny maha olom-ba ho anso izy ny mahazy atsika. Ary oatra noho zany omeny atsika ny fofinaina mahavelona teny fanahy masina. Fanahy masina zay fanahy ny fahazavan-tsaina. Tsy mahavita na inona sika raha tsy eo ny fanahy masina. Zay no afatra Jesosy, aza mbola mihetsiky nareo aloha, aza manao ninina nareo, fa izao rehefa tonga aminareo ny fanahin'ny mpananatra, fanahin'ny fahazavan-tsaina, dia ampijoro anareo vavolombelona izy. De afako fa efatra lehibe de zao ampitoerina ety anatintsika na mitoetra ety anatintsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina tsy fitaovana loatra akory, fa ny fanahy masina Andriamanitra mitoetra amitsika ny fanahy masina. Ary io Andriamanitra mitoetra amitsika io ny miaro atsika mba ho masina lalandava, ho tsara lalandava, ho marina lalandava. Fa ny farany indrindra, vadimy afako malala, de ny tenin'ny Jesosy hoe na elikiza no avelanareo de voavelo zany. Ary na anisan'ny soavelonao de tsy voavelo zany. Nandika zany ry havako. Hotsika manao hoe Andriamanitra ngeno manao zay ahatonga atsika afaka manompo azy amin'ny efatra voalohany. Fa amin'ity fahadimy ty kosa de zao misy fanapahan-kevitritsika. Ny tompo manao hoe na elikiza no avelanareo de voavelo zany. Mandrakariva no andrenesantsika n'izy ity dia isika eo amin'ny toeran'ny fiangonana hoe mamela heloka manonona famelan-keloka eo maka ny toeran'Andriamanitra na omen'Andriamanitra ny toerany hoe zay famelan-keloka tonononareo de voavela amin'ny anaran'Andriamanitra. Zay marina. Fa tsy zay ihany no heviny. Zay le mitsangana le hoe Andriamanitra mampanonona atsika famelan-keloka ho an'ny hafa. Fa izao amin'ity andininy ity de tsy zay ihany. Fa isika koa olombelona de misy olona tsapatsika ho manao zavatra tsy mety amitsika. Eny am-panatanterahana ny asa fanompoana zay ampanirahan'Andriamanitra atsika na asain'Andriamanitra ataotsika de fatatsika izao fa misy olona ndraindray na mety mandrakariva koa aza hitanao manao zavatra mampalahelo anao, mety manimba ny fiainanao, manimba ny fiadanam-ponao, manelingelina ny asa fijoroana vavolombelona, tsy mahasambatra anao, mety ho hitanao zany andavanandro. Ary manam-poan'izany mihitsy eto Jaona
satria hoy jaona manao hoe raiso ny fanamasina ho Jesosy mandeha anatovy ny asa fanompona matoky ny fiadanana aoka ho azona ho antoka fa Andriamanitra maniraka anao saingy zao eny am-pandehanana de mety tojo olona tojo mpiarabelona fiarahamonina tsy tianao ianao mety anintsika anao hakahalanao hanaratsy anao handoto anao hanimba ny fiainanao sy ny sisa rehetra mety ho tody zany ianao ho jaona de zao izy mamela eloka fa na elokiza na elokizana fiainanareo de vo avela izany zany hoe inona nataon'Andriamanitra mba hahatonga atsika ahatanteraka ny asa fanompony de nomen'Andriamanitra fahafahana isika hamela eloka zany fahafahana mamela eloko zany tsy voajanahary ao anatin'ny olona akory tsy misy olona andevozon'ny fahotanana andevozon'ny devoly ka hay amela eloka tsia fa ny olona nandray ny fanahy masin'Andriamanitra ny olona nomeny tompo fiainam-baovao ny mahatakatra ka afaka mamela eloka ny famelan-keloka zany zao fahafahana nomen'Andriamanitra atsika mba hamela ny eloko ny hafa zany hoe ny olona afaka ny manafaka ny olona noafahana ny manafaka fa raha mbola olona tsy ao anatin'ny fahafahana de tsy mahay manafaka izy mety hiteny ary izy manao hoe za tsy amela eloka anao sanatria mety hiteny ary izy mety hanozona azy izy fa ianao kosa navelan'Andriamanitra eloka enao mpanompon'Andriamanitra ary tiany ny tompo ahomby ianao de mamaly soa ny ratsy avako eo am-pelatananao ary ny zavatra rehetra ampahomby ny asan'ny tompo zay nasainy ny tanterahinao tsy avy aminao zany fahafamin'Andriamanitra de ho eton'ny pentekostany jaona satria ny pentekostany jaona de taorianany pasika ho izy manao hoe ho Jesosy raiso ny fanahy masina mahaiza mamela eloka mivavaka tompo aosoranao zay no amin'ity alatsinain'ny pasika pentekosta ty zay nomenao anay ahafahanay misaotra anao taonao zay azo antoka fa enao de manome fiadanana enao mampiorona anay ianao maniraka anay ianao manome fiainam-baovao ary mametraka ny fanahinao ty anatinay mitoetra ty anatinay iainanay ny fiainanao Jesosy saotra tompo ary de mitaio ty alatsinainy ty tompo ho ifalianay sy anarana ianao taio ty alatsinainy ty anomponay ianao ary ifalianay amin'ny ankohonana amin'ny fianakaviana amin'ny mpiarabelona indrindra aminao Andriamanitra de miarovanay tompo ary ataovy vavolombelonao zay naiza misy anay atao vavolombelony fahatsaranao Andriamanitra atao vavolombelony fitiavanao Andriamanitra naiza misy anay mitoera aminay tompo ary manjaka tomponay amin'ny anaranao Jesosy amen